Ny tsodrano no zava-mahery ny taolo malagasy. Anisan'ny zava-dehibe sy manan-danja eo amin'ny malagasy noho izany ny fanomezana sy fandraisana tsodrano avy amin'ireo ray aman-dreny. Amin'ny maha-kandida hilatsaka ho filoham-pirenena ny président Mayol dia nangataka tsodrano tamin'ireo olobe tany amin'ny tanindrazana misy indray ny tenany ny alakamisy 12 volana Jolay 2024 lasa teo. Tao Maroala, commune Lokomby, district-ny Manakara. Teo Sakona, 20 kilometatra tsy idirana ny Lokomby no nandraisan'ny tsodrano voalohany avy amin'ireo olobe teo amin'ity tanàna ity. Denga ny pasteur tonga toerana dia andrema tao pasteur vao malimaly ny tataopeno nisy fanandratany ny lycée Vovosoa mafina dia direketanao fa dia mirasohanao tompo. Ny toy-atrano ny dia na dia ratsy sady malama zany lalana. Korakora-pifaliana na rain-jijy irahiry nitsenan'ireto tompony commune Lokomby maraina ireto ny président Mayol amin'ny mahazanaka ity community ny tenany. Taorin'izay dia niroso tamin'ny fandraisana tsodrano avy amin'ireo fianakaviana ka tao amin'ny trano nenan'ny rainy no nanatanterahana izany. Nisaotra sy nankasitraka ireo ray aman-dreny be moa ny président Mayol manoloana izao fanomezan-tsodrano izao. Tsaro marina fa rehefa vita ny fanomezan-tsodrano ny président Mayol teto amin'ny tanànan'ny Maroala, commune Lokomby dia nisy havana na arc-en-ciel teny amin'ny habakabaka izay ny fanandrify indrindra tamin'ity tanàna ity. Izany dia anisan'ny manamarika fa ankasitran'Andriamanitra izao fanomezan-tsodrano izao.